Faly miarabantsika tsirairay avy-indray manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao izao. Saorana ny tompo fa omeny tombonandro tsika misaotra azy ny amin'ny andro vaovao ny amin'ny toetrandro ny amin'ny fotoana izay omeny mbola ahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fiandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ary hoy ny voalaza hoe ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra ary rehefa ho avy izy dia andray fiangonana, andray ny olona. Ary le olona ho raisiny dia le olona izay mitoetra ao amin'ny famasinana, ilay olona mitoetra ao anatin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Taddio fa rehefa niteny Paoly niresaka izy ny amin'ny hoe tsy tiako tsy fantatrareo lalany amin'izay mody maro mba tsy halelovanareo tahaka ny sasa izay tsy manana fanantenana. Dia nanambara momba ny enlèvement Paoly tamin'iny, izany hoe nanambara momba ny fampiakarana ny fiangonana. Dia taddio fa ao anatin'iny teny iny dia misy miteny hoe itsika izay velona ka mbola mitoetra. Itsika izay velona ka mbola mitoetra. Izay ny fizarana tiako zarena amintsika androany amin'ilay hoe mbola mitoetra. Mbola mitoetra. Izay mbola mitoetra no araka ho akarina amin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Izany hoe misy izany mety tsy hitoetra intsony. Misy izany tsy ao intsony. Mety hoe nafana fotam-boalohany. Fa rehefa nafana fotam-boalohany avy eo dia taraiky teo. Fa izay mbola mitoetra no hiara-hiakatra amin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra. Izay mbola mitoetra na koa ilay hoe virjiny dimy endry. Inona nahatonga andreo virjiny dimy endry ireo tafiditra tao amin'ny fanasana? Tsy fanasana kory ary fa inona nahatonga andreo nampiakarin'ilay mpampakatra? Nahatonga andreo tafiakatra dia tsy inona fa izy mbola nanana solika. Izy mbola nisy jiro mirehitra. Izany hoe amin'ny fotoana anankiray hiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra dia misy olona izay ho taraiky eto, tsy hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raha lanitra eto. Ohatra hoe ray trano ao, ianao izay mandray ao io atokantrano zao, ohatra ray trano ao na ianareo izay mety hoe ao am-piangonana zao mety manaraka an'izao toriteny zao satria alefa ao am-piangonana zao toriteny zao, na ianareo anatina cellule de prière ohatra dia mandray an'izao afatra zao ihany koa. Na tsy fantatra hoe raha izanaiza fa n'izao fotsiny lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe amin'izany fotoana izany ozy izy dia isy roa eo am-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Ary io ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny Matthieu 5:20 ny fanoharana ny amin'ilay virjiny 10. Dia tamin'iny fotoana iny dia ny dimy adala, ny dimy endry. Rehefa tonga ny fampakarana, tonga ny mpampakatra, ny dimy tsy ny raisina fa ny dimy no akarana. Izany hoe rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra tsy hiakatra daholo ny olona rehetra. Ary tsy hiakatra daholo izay ao anatina tokom-pivavahana rehetra, tsy hiakatra daholo izay ao anatina fiangonana rehetra. Fa ilay virjiny dimy endry ihany no hiakatra. Rehefa nafafy ny teny teo amin'ny tany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe efatra ilay tany na mahafazana anazy. Fa tamin'ireo efatra ireo anankiray ihany no nandray an'ilay teny tamin'ny tanylonaka zany. Anankiray ny tanylonaka ary ilay tanylonaka avy eo no namobe dia nitombo fa ny telo taraiky teo. Isaky mandray tenin'Andriamanitra zany tsika. Isaky mitory zahay izao miomana eo amin'Andriamanitra ao zao isaky mizara tenin'Andriamanitra dia misy foana ireo tany efatra ireo. Na ao atokantrano reo zany dia mety misy tany efatra arabasoa arabatsara raha ilay tany ray tanylonaka daholo. Raha ao am-piangonanao dia misy tany efatra. Izay anambarana an'ity dia misy tany efatra. Amin'ireo tany efatra ireo ny anankiray ihany no navokatra. Ny anankitelo Voagejantsilo, Mainiandro, Tery teny ambony Vatolampy sy ny maro isan-karazany Tsaingohan'ny Fody fa ny anankiray ny tanylonaka. Tiana tenenina amintsika zany dia izao maro no antsony fa vitsy no hovinjena. Maro no antsona fa vitsy no hovinjena. Ary eo ny fanontaniana mipetraka zany dia izao mbola mitoetra ve izaho? Mbola mitoetra ve ianao? Tiako mihitsy raha alaitsika ilay tenin'Andriamanitra atao amin'ny Tesalonianina. Tesalonianina isaky ny toriteny tsika hanambara tenin'Andriamanitra dia mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra foana ary misy teny mila ambara foana zany. Tesalonianina voalohany 4:7 dia izao no voasoratra. 7:10. Tesalonianina voalohany 4:7 ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra. Itsika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raha lanitra hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Mila fiambenana le afaka malala izay manaraka ny teny. Mila
fifantohana amin'ny teny tsisy kilema. Mila fiorenana tsara. Zavatra misy amin'izao fotoana iainantsika izao 224 zao dia be da be ny fialamboly, be da be ny distraction, be da be ny zavatra zay mahatonga antsika ho variana ny devoly mampiasa ny zavatra rehetrarehetra, ahatonga antsika atory, ahatonga antsika iodina, ahatonga antsika ho taraiky eo. Mety zavatra eritreretintsika tsy tena zavatra eritreretintsika maivana, fa mety hoe zavatra tena mety hoe ibana be eo amintsika ny afarany dia ahatonga antsika ho renoka tsy ho taitra rehefa ho avy Jesosy Kristy. Fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazantsika, ankehitriny izao dia ora tokony hifoazantsika, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamintsika vao nino. Ary aza mba matory tahaka ny sasany hoy ny tenin'Andriamanitra. Inona le hoe mitoetra ao amin'ny teny tsy misy kilema. Inona ny teny tsisy kilema? Ny teny tsisy kilema dia tsy ao anatin'ny fitiavam-bola, tsy ao anatin'ny business resaka fivavahana. Ny teny tsisy kilema dia tsy ao anaty fahotana. Ny teny tsisy kilema dia tsy ao anaty fanindraindrana ny tena na fanindraindrana olona. Ny teny tsisy kilema dia tsy ao anaty resaka politika ny fivavahana. Ny teny tsisy kilema dia tsy ao anatin'ny resaka fizahatavan'olona sy fiangarana ao amin'ny fiangonana. Ny teny tsisy kilema dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Tao alohan'ity toriteny ity dia nisan'ilay hoe Kristy voaomby, herin'Andriamanitra famonjena ho an'izay hofonjena. Ny teny tsisy kilema dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy maty nitsangana tamin'ny maty. Ny teny tsisy kilema mifantoka amin'ny fahamasinana. Andriamanitra dia masina, ary araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Amin'izao fotoana dia efa nileferina. Amin'izao fotoana dia izao tontolo izao lasa ao anatin'ny fiangonana. Amin'izao fotoana dia ny fiangonana lasa amin'izao tontolo izao. Hanika toriteny vao nitoriky vao aingana ihany koa, tsisy fanenjehana, tsisy ady, tsisy fitsapahana, satria efa nilefitra ny fiangonana, satria efa nahita marimaritra iraisana niaraka tamin'izao tontolo izao ny fiangonana, satria efa nandefitra tamin'ny fahotana ary nanaiky fahotana ary niditra ny fahotana. Dia inona ny zavatra mitranga? Tsisy ady, tsisy fitsapahana, tsisy fanenjehana, tsisy fifandonana, satria nahoana? Lasa fiangonana masirasira, lasa fiangonana tia vola, mitady vola, mifantoka amin'ny vola. Fiangonana mitady ny fampiroboroboana eto tany, misaina ny zavatra eto tany. Fiangonana tsy sarotiny intsony amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahadiovam-po, amin'ny tahotra an'Andriamanitra, amin'ny fibebahana sy ny fiovam-po, fa ny laozany zany. Hanika raha mitory fibebahana ianao dia tenenina hoe élémentaire zany teneninareo zany, zavatra efa klasika zany teneninareo zany. Anka raha mitory ianao ny amin'ny hoe fiovampo, fahaterahana avy any ambony, hoe fandraisana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Hanika raha mitory ianao hoe Jesosy Kristy zany maty nandatsaka andra ho fanadiovana, anatsangana tamaty mba ho fanamarinana, dia lazaina fa efa hay zany, efa fantatra zany, efa zany foana. Fa efa fantatra, efa hay, efa zany foana, fa nitondra inona ho anao? Efa mba niraisinao ve? Efa mba ninonao ve? Fa ny olona rehetra nge raha anontanianao na any États-Unis na any Afrika na any avaratra na any atsimo na any atsinana na any andrefana na eto afovoantany, raha anontanianao hoe fantatrao ve Jesosy, dia hiteny daholo hoe fantatro e. Raha anontanianao hoe mivavaka ve ianao, e za mivavaka e. Raha fantatrao hoe mahalala an'Andriamanitra, raha anontanianao hoe mahalala an'Andriamanitra, dia miteny daholo hoe mahalala an'Andriamanitra e. Dia samy ilaza ny ataonao hoe zay mivavaka atsy zay mpanompon'Andriamanitra zao zay manao asa fanompony etseroa, zay ao anatin'ity fikambanana ity zay taranaka mpivavaka sy ny maro isan-karazany, za mivavaka isaky ny zao sy ny maro isan-karazany. Fa manahoana ny fo? Misy vo ve hita? Ny vo ny amatarana ny azo izy Jesosy Kristy, manoto voaloboka amin'ny songisongo ve ozy izy, na avy any amin'ny tsilo? Ny vo ny amatarana ny azo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba ao hoe tsy mety raha loha rano iray ny ivoan'ny masira, ivoan'ny soa sy ny ratsy. Sady ty teny vavako ty nitenenako tsara hiderako an'Andriamanitra, fa ty vavako ty koa nitenenako ratsy sy andratrako ny olona. Ny filazantsara zay toriana aminao ka mba ampitoetra anao, ny filazantsara teny tsisy kilema. Itsika zay velona ka mbola mitoetra no hiaraka akarina aminy rehefa ho avy izy eny amin'ny raony lanitra. Ry havako, fiangonana mahalala an Jesosy Kristy sao dia efa matory ianao, sao dia efa tsy mitoetra intsony ianao.
sao dia efa tsy ao amin'ilay fireta-po ao amin'i Jesosy tsony ianao, satria milamina ny atao, satria mety ny atao, satria voky ianao, satria voatay ianao, satria nahazo fanambinana ianao, satria mety daholo ny ataonao, kanefa adininao Jesosy Kristy. Kanefa Jesosy Kristy efa mandondona eo ambaravarana fa tsy ao anatinao intsony. Tandremo fa mamitaka ny arena, tandremo fa mamitaka ny fitahiana, tandremo fa mamitaka ny fanasoavana zavatra azo. Tsy ratsy ny fitahiana, tsy ratsy ny fanambinana, tsy ratsy ny mahazo zavatsoa rehetra, fa tandremo fo sao dia analavitra an Jesosy. Deutéronomie 9:9 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay nanomeko anao misy trano misy tany ao tsy ianao nanao an'io misy tany fahavokarana tsy ianao nanao an'io zavatra azo anao rehetrarehetra dia avy amin'ny Jehova no tahina ianao ninena anao kavoky dia tandremo izy adininao Jehova, tandremo izy adininao ilay mpanao anao. Firy ny efa nanadinao an Jesosy amin'izao fotoana, tao anatin'ny ady nanatona an Jesosy ery, tao anatin'ny fitsapana nanatona an Jesosy, tao anatin'ny aretina nanatona an Jesosy, tao anatin'ny olana nanatona an Jesosy, tao anatin'ny zavatra manahirana nanatona an Jesosy, ary mora manatona an Jesosy ao anatin'izany tranga zavatra zany. Fa noho izay nivany olana, azo izay nilaina, lamina ny fiainana, mety daholo ny atao rehetrarehetra, baibay Jesosy, tsy hita tsony Jesosy. Tsy mety zany dia afaka mila miverinao amin'ny Jesosy ianao, mila mitoetra ao ianao. Misy koa mety hoe tena reraky ny ady ve, reraky ny fitsapana dia niala tamin'i Jesosy koa. Misy koa mety hoe tena lasa variana tamin'ny vola sy ny fitadiavana. Misy koa mety hoe tena lasa tsy natohatra tsony ny filany nofo dia lasa tany filany nofo maro isan-karazany dia nanadino an Jesosy dia eo Jesosy taraiky eo. Fa androany itsika izay velona ka mbola mitoetra, izay velona eto am-pahavelomana ihany ny toerana. Fa tsy misy io rehefa hoe efa maty vao hoe entinam-bavaka, tsaroanam-bavaka mba ho voavonjy tsia. Eto amin'ny fahavelomanao ny mila tafavana amin'Andriamanitra ianao. Teny omeny fanamasina eto anao androany ao amin'ny mpitory-teny. Isaky ny fotoana rehetra ozy izy dia aoka ho madio ny akanjonao, ary aoka tsisy petina ny akanjonao, ary aoka isy menaka ny lohanao. Inona ny tian'izany tenenina? Ny menaka dia ny fanamasina, ny menaka dia ny solika. Mila manana ny solika zaho sy ianao, mila manana ny fanamasina zaho sy ianao, mila hitoeran'ny fanamasina mandrakarivo zaho sy ianao, tahaka ny fiangonana voalohany, manitsaka ny menarana, manitsaka ny maingoka, mandeha amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, ary manohitra ny ota rehetrarehetra, fa tsy miray tsokombakomba amin'ny ratsy, tsy mandefitra amin'ny fahotana, tsy miaina ao anaty fahotana. Malemy ny fiangonana amin'izao fotoana, reraka ny fiangonana amin'izao fotoana, tsisy hery ny fiangonana amin'izao fotoana. Satria nahoana? Satria niditra tao ilay ratsy, satria niditra tao izao tontolo izao, satria niararay tsokombakomba amin'izao tontolo izao, satria nisy marimarity iraisana amin'izao tontolo izao. Ny atao hoe fiangonana dia eklésia, mivoaka ny hors d'eux, tsy miray amin'ny izao tontolo izao. Averiko ihany isaky mitory ten'Andriamanitra dia averiko foana ity: inona ny raisan'ny mazava sy ny maizina, inona ny raisan'ny Kristy sy Beliala, inona ny raisan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy, inona ny raisan'ny zanak'Andriamanitra sy ny zanak'izao tontolo izao. Tsy misy ifandraisany. Izany hoe zanak'Andriamanitra ny eto tany dia tena hoe tsy fantary fa vahiny ianao eto hoe, fantary fa mpivahiny ianao eto hoe, fantary fa olon-kandalo ianao eto hoe. Hoy ny ten'Andriamanitra izao hoe aoko fantatry fa olon-kandalo aho. Be da be zavatra mampivarina antsika eto, be da be zavatra mampisomaritaka antsika eto, be da be zavatra enjikenjeha antsika eto nefa ny ankamaroany dia zava-poana. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay, zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra, zava-poana sy misampy-rivotra. Androany ny tena essentiel ny ambarako aminao dia ianao tia an Jesosy, ianao ny bebaka marina, ianao mankahala ota, ianao rikoriko fahotana, ianao mankahala n'izao tontolo izao sy ny rendrarendrany sy ny filany, fa ianao mandeha amin'ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra, ary ianao tia an Jesosy Kristy. Tandremo an'ny fitahiana, boka 10 nanatona an Jesosy mba ho diovina. Fa rehefa avy eo Jesosy niteny mandehana ampisehoany ny mpisorona dia ataovy ny fombafomba rehetrarehetra dia nandeha teny am-pandehana an'ireo. Rehefa nandeha teny am-pandehana an'ireo dia nadio, ary rehefa nadio ireo adino le niteny hoe mandehana, adino le nitondra fanasitranana anazy, dia rehefa adinony iny anankiray ihany no niverina dia nisaotra anazy. Dia hoy Jesosy Kristy niteny: tsy anankifolo ve no nidiovina, nakaiza ny sivy, fa moa tsy misy afa-tsy ty hafa fireneny ity ve no tonga mba hisaotra n'Andriamanitra. Io no milaza m'Andriamanitra Jesosy Kristy. Anankiray no nalala ny verina, nisaotra n'Andriamanitra ny ankohaka teo amin'i Jesosy. Ny anankisivy lasa nandeha daholo, nefa samy voadio ireo.
nefa samy nahazo fitahiny ireo, samy nahazo fahasoavana ireo, samy nahazo tsodrano ireo, fa ray no niverina. Aizany misy aizany misy anao. So dia any amin'ilay anankisivy ianao, nahazo famonjena, nahazo fitahina, nahazo fanasoavana, nahazo vahaolana, ny olana rehetrarehetra, nahazo fanasitranana. Fa izao adininao Jesosy, adininao ilay mpamonjy, mbola mitoetra ve ianao? Lasa misy fankahalana ao anatinao, lasa misy tsy fitiavana ao anatinao, lasa misy fitiavan-tena ao anatinao, lasa tsy misy afa-tsy ny fiheverana anao ny ao anatinao. Tandremo sao manao an' Jesorona. Voatory-teny vao nizaraiko aingana tamin'ny fampianarana izy ity, dia tiako tenenina aminao ihany koa fa mandalo ny fotoana, enjehana ny fotoana, dia tena mba saintsaintsika andinika hoe mbola mitoetra ve za, sao dia efa nanalavitra ny tompo aho, sao dia efa nanadinina navotanahy aho, tsy ao anaty fotoam-bavaka intsony, tsy dia tafaly miaraka ampiray-tapo amin'ny tompo, tsy ao anaty fanohanana asan'Andriamanitra, tsy ao anaty fahamasinana, tsy ao anaty asan'Andriamanitra, fa mandeha fotsiny ny fiainana. Lazaiko anao fa mila mitoetra anao vavaka tenin'Andriamanitra, fitoriana ny filazantsara, fahamasinana, fahamarinana, fitiavana an' Jesosy tsy miangatra, tsy mila tampiny fa tia an' Jesosy fotsiny. Ary rehefa tia azy ianao dia mankatoa manao sitrapony. Deutéronomia toko fa maranantsika azy fa efa ho tapitra ny fotoana, fa tiana hampaherezana antsika sy hampitoerana antsika mila miambina, mila mitandrina, sao dia variana amin'izao fiainana izao. Deutéronomia toko fa 2:30 andininy fa 5:10. Deutéronomia toko fa 2:30 andininy fa 5:10 dia izao ny voalaza: ny hanatavy Jesorona ka namelodaka. Ny hanatavy Jesorona ka namelodaka. Efa matavy ianao sady voronofo no vaventy be, dia nahafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy, ary nanamavo ny vatolampy namonjena azy. Inona ny zavatra misy? Talohany nanatonana an'ilay vatolampy famonjena, talohany nanatonany an'Andriamanitra, dia naninona izy? Naninona izy? Tsy voronofo izy. Naninona izy? Kely izy. Fa rehefa nanatona an'ilay vatolampy izy, rehefa nanatona an'Andriamanitra izay nanao azy izy, dia naninona? Nenatavy izy. Dia naninona? Voronofo izy. Dia naninona? Vaventy be izy. Rehefa azony amin'izao ireo hoe nenatavy izy, dia naninona? Namelodaka. Miala tamin'Andriamanitra izy zany. Rehefa natavy izy, voronofo izy, vaventy be izy, naninona? Nafoy an'Andriamanitra izy. Tsy tao intsony izy. Matavy ianao sady voronofo no vaventy be, dia nafoy an'Andriamanitra. Izany hoe nisy tsy fahononana tao, nisy tsy fiambenana tao, dia lasa no le fahatavezana, no le fahavoriana nofo be, no le natonga vaventy be, dia lasa nafoy an'Andriamanitra, satria tsy nisy fiambenana, tsy nisy fahononana tao. Dia zay nataoko antsika hoe mila fahononana amin'ny zavatra rehetrarehetra, mila fiambenana, fa sao dia lasa tahaka an'i Jesorona hoe nisy an'izay fioharana izay. Ambaranako anazy dia nisy teniny Iagora ny teny hoe zavatra zao no angatahako aminao: aza atao manan-karena be fa raha manan-karena be sao dia andao anao, aza atao manana be fa raha manana be sao dia andao anao, ary aza atao mahatra be sy malahelo koa fa sao dia ao anatin'izay zavatra izay ihany koa koa dia lasa angalatra, lasa anao ratsy, fa ataovy ao amin'ny atonony. Zay le fahononana, zay le fahendrena. Zay le zavatra misy nge lazaiko anao hoe mamitaka ny hareny, mamitaka ny fitahiny, mamitaka ny zavatra maro isan-karazany. Ohatrany mahatonga ana amin'ny teny hoe aleo ihany mahidy, aleo ihany tsy matavy, dia aleo ihany tsy vaventy be. Ara-pana amin'ny fiainana isan'andro, mila manana fahonona tena, mila manana zay zavatra zay hoe tena mila mitandrina amin'ny mpitory filazantsara, mila mitandrina averiko ihany ianao mpitory filazantsara, pastera, evangelistra, ninona asanao, anaranao, titranao, fa mitory filazantsara ianao, ampianary ny olona ahony tena. Ianao aloha mahony tena voalohany, aza dia resaka voly, resaka voninahitra, resaka fipoahana araboly, resaka zavatra ny tany, lasa voahososy le anaran'i Jesosy kritoritsika, raha tena le Jesosy marina aloha, lasa voahososy le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, lasa itenenandrasy ny anaran'i Jesosy ny fiainantsika. Fa tsika napetraka ho fahazavana, ho fahamarinana, ho fanasina, tokony hitondra soa an'ny fiarahamonina, hitondra soa an'ny ankohonana, hitondra soa an'ny toeram-piasana, hitondra soa an'ny firenena, hitondra soa an'ny fiangonana. Nefa raha vao tsy mitoetra tsika, anadino an'Andriamanitra tsika tahaka an'i Jesorona teo, mba tsy ho tahaka an'i Jesorona re ianao, fa hitoetra mandrakariva ianao ka ho avo ny fitahina, ho avo ny fanambinana, tonga ny fitahina, tonga ny fanambinana, tonga ny fanasitranana, tonga ny zavatra rehetrarehetra, fa ianao tsy hamelodaka an'ilay mpamonjy ianao, ianao tsy tsipaka anazy, ianao tsy hodina anazy, fa hiteny ianao hoe avy aminao re zavatra rehetrarehetra
anao ny dera, anao ny aza voninahitra, mpanompo tsy mahasoa, raha niala teto tany raha tonga teto tany tsy nitondra inona inona, raha hiala eto tsy hatondra inona na inona, fa hianina iona hitoetra ny fahamarinana sy ny fahadiovampo eto anatrehanao Jesosy Kristy. Zay le fiangonana iara-iakatra. Le fiangonana iara-iakatra tsy hovariana amin'ny haren'ny tany, tsy hovariana amin'ny filan'izao tontolo izao, tsy hovariana vola mankarena sy ny zavatry ny tany. Le fiangonana iara-iakatra dia le fiangonana tsy nivesaran'ny ota, tsy nivesaran'ny zavatra izao tontolo izao, fa le fiangonana iara-iakatra dia zao le fiangonana tena hoe fa namotsitra ny zavatra rehetrarehetra. Le fiangonana mankahala n'izao tontolo izao, le fiangonana tsy mitoetra ao anaty fahotana, le fiangonana miaina amin'ny fahamasinana sy ny tahotra n'Andriamanitra. Noho ny inona no hahavitana zany? Noho ny herin'ny fanamasina irery any, noho Kristy voaompo teo amin'ny hazofijaliana, noho ny finoana izay mitondra famonjena, finoana ny idirana atao amin'ny samby fiara, finoana ny alana ny Sodoma sy Gomora, finoana ny alana atao Egipta ho any anefitra ho any amin'ny tany Kanana, finoana ny nandavana izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra rehetrarehetra, finoana hitiavana an' Jesosy Kristy andehanana amin'ny fahamasinana sy amin'ny tahotra n'Andriamanitra. Ny rariko antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao toriteny izao dia samy hitoetra ny antsika, hitoetra amin'ny teny tsisy kilema, hitoetra amin'ny fahatsorana, hitoetra amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy, hitoetra amin'ny fahamasinana. Amen.